fanapanzany osisy ndro manatoka manadimy sibiny folo fa zao zavatra arety zao de miandry ayaya ndikany zavatra arety de maneho ny voarety inona ny asan-tan'Andriamanitra hita maso reo hitan'ny masotsika ray manontolo reo ny zavatra rehetra ilaintsika avy amin'Andriamanitra maso ny fiainatsika inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tsy hita maso rivotra mamelona anao ohatra tsy hita maso izy fa misy zavatra tsy hita maso nareo fanahy tsy hita maso tahaka ny rivotra alors fa ozy izy Andriamanitra naneo zavatra naneo teniny tsy akanavaka Romanina 9:20 zao zavatra arety zao ny voarety de miandry ka maniry fantatry ny fampisehoana raha zanak'Andriamanitra tonga saina velo le zanak'Andriamanitra fa ho aseho izy zay problème ny olana tsy any amin'ny zavatra rehetra tsy mety mitranga fa ny olana amin'ilay fahatongavan-tsaina amin'ny fomba tsotra tokony hitranga eo amin'ilay zanak'Andriamanitra mba hahafahan'Andriamanitra maneho azy manoloana ny zavatra rehetra tokony tsy fatana azy iny hitanareo manomboka miala ao anatinao reo karazana lojika maolona tsotra fa manomboka miseho ao anatinao sy amin'ny alalanao le lojika n'Andriamanitra anehoananao eto an-tany atonga ny zavatra rehetra anaiky itoeto hoe eo ambany tongotrao tsy maretyaka ao an'Andriamanitra ataone ayayay Alléluia. Raisiko eny Romanina vetivety mbola te lavitra isika rehefa avy eo. Alléluia. Fanandramatsira aloha ty Romanina 9:20 fa izao zavatra arety zao de samy maniry fantatry ny voary maniry fantatry ka miandry izy fa tsy mampiandry ny fampisehoana raha zanak'Andriamanitra asakany hoe tana zay nandray Jesosy rehetra reny tanina misakany rehetra reny manana Jesosy ao anatiny de ao anatin'le candidat sy candidaten'ny olona voatety amin'ny andro fanehoana ary ny zavatra rehetra efa miandry ianao fa tsisy mampiandry ianao tsy marety ao an'Andriamanitra zany no ahafahefana maniraka atsika ahafahatsika mampitanga zavatra tsy ara-potoana satria misy tena manohana atsika zay olona mandeha tohanany teny ny olona mandeha tohanan'Andriamanitra satria ny teny dia Andriamanitra 9 fa zao zavatra arety zao zany hoe voaretra tena ampanekena ho zava-pona nefa tsy noho sitrapony fa noho zay nampanaika azy hitanareo ny zavatra rehetra misy eto ambony tany ka voaretra tsy namen'Andriamanitra choix isafidy zay sitrapony tsy noho sitrapony tsy demokrasia fa ozy izy ny Baiboly fa noho sitrapony zay nampanaika azy demokrasia tsy marety ao an'Andriamanitra Andriamanitra no mibaiko ny zavatra rehetra tsy antsafidy anaiky tsy araky ny sitrapony fa tsy maintsy atao zava-poana sinitsiny eo anatreny fisehoana ao zanak'Andriamanitra voalohany aty am-panomboana tiako fantatra ao aloha toerana misy ianao ahafahanao setrasetra ara-ponoana anapaka zay zavatra tianao tapahana hibaiko zay zavatra tianao hitrahaka sady nahazo fanantenana koa fa mbola miresaka ihany izy ny amin'ny zavatra rehetra zao zavatra arety zao azy dia ho fitsorana amin'ny fandevozana zany hoe tsy mbola mpanompo akory efa no fitsorana ho amin'ny fandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana zay momba ny voninahitry no zanak'Andriamanitra tsisy afaka anakana ny voninahitry sy amiratra eto amin'ity tanyity fa raha mbola créature ny anaran'izay na voarina taon'Andriamanitra na hita maso zay na tsy hita maso efa nampanekeny zay fa
tsy maintsy mitoetra eo ambany fanapahanao, eo ambany tongotrao tsy marety akaman'Andriamanitra. Fironino fa marina ny tenin'Andriamanitra. Andao nariva miresaka sy mizarantsika zava-panahy. Amen. Tireo amin'izay ilay izy ny prinsipa tany mikatsaka fantatra mba azo ny zavatra rehetra. Zay no mahatonga ny zavatra rehetra mampiady azy. Hitanao lizy misy fahamarinanao, misy fahamarinanao fa misy karazana prinsipa takian'Andriamanitra ananana vo afaka aplike na hoe miady. Le fahamarina voalaza ny tenin'Andriamanitra tolosanantanan'izay zao ny planin'Andriamanitra ho anao arak'izany teny zany dia taditio ho mpanapaka ianao. Eto tany zany mila tonga saina ny fomba tsotra ianao ny fitoeranao amin'ny Kristy sy ny zavatra rehetra takin'izay. Inona takin'izay? Ny fahatokavanao saina iaina tsotra ao anatin'izay fahatsapanao fa amin'ny Kristy ianao, ao amin'ny toerana vaovao misy ianao, dia anova ny fomba fijerinao an'izao tontolo izao ara-panahy zay. Zavatra zaraiko mantsy tsy le prinsipa ny fotom-pisainana amin'ny lojika rationnel na le fomba fijerin'ny tany miatika ny zava-misy. Zao tontolo izao ohatra dia milaza Jesosy zao lazay Jesosy ahoana izao tontolo izao io rehefa mihevitra ny zavatra anankiray. Matthieu 9:1-8. Ozy Jesosy aza manahy ianareo ka manao hoe inona no aninay na inona no sotonay na inona no tafianay. 9:8 fa izany rehetra zany dia katsahany jentilisa fantatra. Fa ozy izy fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetra zany. 9:8 tianay prinsipa ny lanitra fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampianareo zany rehetra zany. Hitanareo zao le fipetraka ilay izy ny zanak'Andriamanitra natao hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ny moa zavatra rehetra dia ny zavatra rehetra manaraka azy. Ny jentilisa mikatsaka fantatra izay zavatra rehetra ilaina ao anaty fisasarana vao afa-po rehefa mahazo azy. Fomba fijery anankiroa samihafa napetraka Jesosy eto. Nao ary tondro tsara ny tanan'izay miaina. Zao le izy tsy mety raha sady hiasa ianao amin'ny prinsipan'Andriamanitra, mihevitra koa ianao fa aompy amin'ny prinsipany jentilisa. Ianao manokana no matotoko 2:8 matoko 2:8 ny jentilisa no mikatsaka fantatra ny zavatra rehetra. Misy ny prinsipa ny lanitra ary misy koa ny aty amin'ity tany ity sy ny lozika. Isika dia efa navahan'Andriamanitra tsy mitovy amin'izao tontolo izao fa nataon'Andriamanitra hiaina sy handeha amin'ny fanao lanitra na ny prinsipa ny lanitra. Raha izy kely Jaona 7:20 ahoana ny filazan'i Jesosy momba anao. Voalohany aloha tao anaty famonjena mila fantatsika reto fahamarinany reto. Jesosy tsy mivavaka ho an'izao tontolo izao fa Jesosy mivavaka ho anao. Jaona 7:19-10 aloha ozy izy hoe za magnataka ho azy tsy magnataka ho an'izao tontolo izao ho an'izay menao azy satria ianao izy. Ary zay ahy rehetra dia anao, ary zay ianao dia ary efa ankalazainy eo aminy ahy. Zareo tsara 9:20-9:20. Ozy izy efa nomeko azy ny teninao. Inona no nomeny Jesosy? Teny. Ala n'izao tontolo izao izy satria tsy nama n'izao tontolo izao na miteny grika hoe tsy avy amin'izao tontolo izao. Hitanareo amin'izay le izy hatramin'izay mpianatra teto amin'izao tontolo izao fa eto Jesosy rehefa mivavaka dia nitenina izy hoe tsy avy amin'izao tontolo izao. Hitanareo le izy nanomana anao ho ao amin'ny Kristy izy. Zany hoe ty zao tontolo izao ty toerana hitoeranao andalovanao fa ny tena
tena adresinao dia tsy tia zao tontolo zao ty satria tsy aveto ianao fa avy ao aminy ianao ao amin'ny Kristy tsy mareteka ao anatyanatra. dia ny teny fadimy ambin'ny folo za tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo zao fa ny mba hiaro azy amin'ny razy. Dimy faina ambin'ny folo tsy avy amin'izao tontolo zao izy tahaka misy izy tsy avy amin'izao tontolo zao ino hoe araka io teny io dia tsy avy amin'izao tontolo zao tsika tsy zany no teny izany fa Jesosy ny raha ho eto amin'izao tontolo zao tsika amita mission aninona eto amin'izao tontolo zao afaky ny aneo reo ery fahefana lanitra miasa ao amin'ny Kristy aseho eto amin'ity zao tontolo zao ty amin'ny alalanao ny ariary fa misy ny lanitra ary afaka manao fanandramana ny amin'ireo sakana rehetra azovaina na déclaration. Hitanareo io principe-ny Jesosy io fomban'i Jesosy fanao lanitra io nety naseo teto ambony tany tamin'izy teto. Madame Thérèse valambe mpolo taona dia maso manjavona nandritra ny 5 taona. Androany manomboka mahita izy. Mahita? Nanjavona nandritra 5 taona lasa zay? Dia zao mahita tsara? Eka. Ino ary ny zavatra ataoko avereno amin'ny tananao e? Firy ny isan'iny? Raiky. 5. Firy? 5. Raiky. Le ataoko amin'ny tanako, ataovy amin'ny tananao ary zay atao amin'ny tanako. Ainao zany lezika. Ya. Dia firy ariny? 5. Telo. Efatra. Teraka fanasitranana. Teraka mavesika ao Andriamanitra. Voninahitra n'Andriamanitra tompoko. Zaza raha nahariny aina 7 taona 8 taona izy zao tsy nahita izy rehefa hariva ny andro nandritra ny herintaona. Amin'izao fotoana zao izy tensitranin'i Jesosy mahita tsara izy tompoko zao. Rehefa hariva ny andro izy tsy mahita mihitsy. Dia tsy mahita mihitsy izy. Fa zao izy mahita? Zao izy mahita. Inona ninao? Hita. Mamany? Zay ny zavatra nitranga taminy? Tamin'ny raha ny agnarany. Dia tsy fantatohina nahazo anazy fa tena tsy nahita izy rehefa miala. Sama mahita izy fa nandeha izy fa hainy tao izy dia samba nandeha. Sy nandeha izy dia sa nahita. Sady tsy nandeha izy tsy nahita? Sy nandeha izy dia sa nahita. Sy feno hery tao. Manapiasa 20 tao izy zao. Fa nandeha. Tsy mantsy izy sy hariva. Fa zao izy mahita? Eka. Trafin'ny Jesosy. Andraso hoe makanesa ty ary makanesa ry.